hitra amin'ny zavatra anankiray amin'izay tsika ingeza be ny amin'ny filazantsara izay torian'i Paoly. Averiko ihany indrindra ho an'ny tara ny antony nanorata amin'ny Paoly ho an'ny Galatiana dia izao, nitory tao izy nanangana an'ilay fiangonana tao, fa rehefa niala tao Paoly dia lasa nisy mpampianatra sandoka tonga tao Galatia zany, dia nampianatra hoe tsy maintsy manaraka lalàna izay vao tena kristianina tsara. Dia mba ahafahany zareo mametraka an'izay dia tsy maintsy miteny izy hoe fa aza mihaino an'iny Paoly iny nareo, fa iny Paoly iny tsy izy iny, tsy apôstôly zany izy, iny Paoly iny. Dia Paoly zany tsy maintsy miaro an'izay hoe non, apôstôly dia hitantsika amin'ny andiny voalohany teo izy hoe Paoly apôstôly, tsy tamin'ny alalan'ny, tsy avy tamin'ny olona na tamin'ny alalan'ny olona, fa avy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray izay nanangana azy tamin'ny maty. Zay dia ilaza amin'izay Paoly alohan'ny hanoerany an'ilay tsy izy dia milaza izy hoe inona ny izy. Ny izy dia hitantsika eo amin'ny le filazantsara torian'i Paoly zany eo amin'ny toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy fihedanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, izay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika mba hanafahany antsika amin'izao vanim-potoana ratsy ankehitriny izao, araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika, ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Teny efa fahentsika foana zany. Faravakely ny sakalahady, tsy zany. Fa mila azontsika fa tsy fiarabana apôstôlika fotsiny io, fa io mihitsy ny filazantsara torian'i Paoly. Dia androany zany tsika tsara be ren'le zavatra any am-piangonana ireny. Tena tsara be zavatra tenenin'ny pastera rehetra any am-piangonana. Fa raisitsika tsy enjery maimbo le izy dia tsisy dikany amintsika intsony. Na miteny izany izy na tsy miteny dia efa fantatsika fa voanomboka dia fa ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Tena tsy pastera koa raha moa zany vao mitsangana ery aloha dia fa ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny inona dikan'izany? Zany ny fiarabana apôstôlika. Zavatra anankiray mila hitantsika eo anatin'ity dia izao, ny fiaraban'ny Paoly eto dia tsy mitovy amin'ny fiarabany any amin'ny epistily rehetra, satria tsy misy fankasitrahana an'ity fiangonana ity mihitsy tenenin'i Paoly. Matetika izy dia hoe rehefa nareny lazanareo dia tsy misahatra misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo, fa ty dia tsy misaotra an'Andriamanitra mihitsy izy noho ny amin'ny Galatiana. Tezitra loatra izy satria niala tamin'ny fampianarana mariny reto Galatiana reto. Tsisy fankasitrahana mihitsy, ary tsisy anaran'olona voatonona mihitsy aho. Mamange ny anina kosa ianina, tsisy raraina izany, tovy daholo nareo rehetrarehetra. Ny alanareo dia fidra fampianaran-diso nareo. Zay ny hitantsika eo. Tonga zany dia any ambivonany Paoly vao manoratra hoe ty le fahamarinana ry zareo ty fa ankehitriny izy lasa fiarabana apôstôlika. Tena tonga dia tenenin'i Paoly hoe tsy mety ny ataonareo, fa ity ny mety satria za koa dia apôstôly avy amin'Andriamanitra. Tsarovo izy ny filazantsara izay nitoriko taminareo. Zay ny dikan'io. Na ty sy teny areo hoe filazantsara dia hitantsika tsara fa filazantsara io resahan'i Paoly io tsarovo ny filazantsara izay nitoriko taminareo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Io ny anomboany azy. Raisitsika le fahasoavana aloha. Io zany tsy fiaraboana apôstôlika fotsiny io fa ny teny rehetra ao anatin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy dia manan-danja daholo. Zava-dehibe daholo zavatra voateny rehetrarehetra ao, ary zay ny ilaina merimberenana an'le izy, fa rehefa averimberina le izy avy eo lasa tsisy dikany intsony. Dia atombontsika amin'ny fahasoavana le izy. Fantatsika tsara ny fahasoavana aloha voalohany dia fiarabana Grika. Karisa dia kairenina ny rehefa miaraba ny Grika dia kairenina. Fiaraban'ny Grika zany io fahasoavana io. Fa tsy zay fotsiny le izy eto, satria lehibe lavitra noho izay ny lazaina eto, satria ozy izy hoe fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Io fahasoavana io tsy le miarabaraba fotsiny zany io fa zavatra avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Dia rehefa avy amin'Andriamanitra zay izy dia fantatsika amin'izay ny dikan'ny fahasoavana eto, fa le fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika handray anazy. Hoe nareo dia zay
mila nananareo zay fahasoavana zay a fanomezana mahaimaim-pona nareo ne olona tsy mendrika teo anatrehan'Andriamanitra nefa de nomeny fahasoavanareo ary raha hoe mahaimaim-pona le izy tsy hoe tsisy vidiny a zay foana no mitranga rehefa mena zavatra gratuitsika de aririntsika fatany fa tsisy vidiny fa ny atao hoe fahasoavana de lafo vidy be mihitsy fa satria tsy takatritsika le izy de aleo tsy sandaina zavatra fa raisina mahaimaim-pona satria tsy ho voaloha atsika mihitsy ny vidin'io fahasoavana io na roviana na roviana na ahoana na ahoana lafo loatra le izy de tsy azo ampiana tsony tena tsisy dikany mihitsy raha misy olona manome anao peratra diamondra manome anao peratra diamondra le olona de ozy izy ianao hoe ao vidiko 10 000 iny de ho tezitra le olona tena tsy hitan'le rangaty mihitsy ny valeur an'io zavatra omeko azy io fa ndraindray tsika manao an'izany amin'Andriamanitra tsy hoe ndraindray fa zany ny fanaontsika amin'Andriamanitra meny zavatra sarobiditsika de ozy izy tsika hoe alao alohako ty fa tia ny ananako nefa le zavatra andoavanao azy tsisy dikany tsy valeur any mihitsy ny fahasoavana omen'Andriamanitra lafo loatra de tsy azo ampiana ninina intsony tsy azo ampiana asa tsy azo ampiana vavaka tsy azo ampiana ezaka eny tsy azo ampiana finoana ary tsy voavidinao amin'izany fahasoavana io fa lafo loatra raisinao amin'ny finoana fotsiny fahasoavana fa tsy takalozanao zavatra hoe ao araha fa meko an'ity ianao valin'le izy mahaimaim-pona fa tsy azonao ny dikany matoy anao miezaka manao an'izany ka ireto galatiany reto a efa nahazo an'le fahasoavana izy de tedaviny hoe alao ary zay ezaka natanteraka lalany amin'izay zay mba tanteraka tokoa de lasa tsisy dikany re le fahasoavana nomen'Andriamanitra raha vao zay ny fandehana zay le tiany Paoly ho resahany eto meko andininy maromaro ianareo manapirofony alehibe an'io fahasoavana io ny Efesiana 2:4 sy 5 haitsika tsara fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa andrao isy irehare manjary mizesy tena hoe voavidiko ane le fahasoavana zany asa benina zahoako an'io raisina amin'ny finoana ny fidikany finoana de le tanana mangataka ohatr'izao hoe tena tsy manana Andriamanitra fa meo zay ny atao hoe finoana fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ny fahasoavana tsy avy aminareo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famonjena tsy avy aminareo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana tsy avy aminareo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra mahaimaim-pona satria sarobidy loatra tsy voaviditsika mihitsy ny asan'ny apôstôly 5:7 koa de milaza fa tsy ny finoana ihany no avy amin'Andriamanitra fa raha miresaka an' Jesosy Kristy izy nasandratry ny tanànakavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy mba hanina ozy izy mba hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely de hitantsika zany fa ny fibebahana koa de inona fanomezana avy amin'Andriamanitra fa tsy hoe satria za mibebaka de za zany mila mahazo za fahasoavana zany tsy fahasoavana tsony ny fahasoavana raha ianao mibebaka ny azahoanao an'izany satria ny fahasoavana de fanomezana ho an'ny olona tsy mendrika ary na ny fibebahanao raha zany de vokatry ny fahasoavana ihany satria fanomezana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy zany Titos 2:9 mamerina n'le Efesian'ny ery ihany Paoly hoe fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra zay famonjena ny olona rehetra io no mahavozy atsika io fahasoavana ny namonjena atsika tsy azotsika ampiana ninina zany fa de omen'Andriamanitra fotsiny de raisitsika fotsiny amin'le tanana tsy mendrika zay ny fahasoavana de zay no tena faniriany Paoly hoe engane zay fahasoavana zay ho ao aminareo fa raha fantatrareo sy anananareo zany fahasoavana zany tsy mila mezaka manatanteraka lalàna tsony ianareo zay vao hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra zay faharoa fiadanana ho aminareo koa ane ny fiadanana indray fiarabana jiosy io ny dikan'io amin'ny teny Hebreo de hoe shalom fiarabana jiosy fa tsy fiarabana fotsiny fa
misy afatra tiany Paoly ampitaina vokatry le fahasoavana io fiadanana io. Rehefa nandray an'le fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao, nandray an'le famonjena, dia lasa manana fiadanana. Ina ndikan'ny fiadanana? Pe izy amin'ny teny frantsay, fa ny tena heviny dia fandriampahalemana sy fihavanana. Zay ny dikan'ny fiadanana zany. Fandriampahalemana zany hoe raha teo ianao niady tamin'Andriamanitra, fahavalon'Andriamanitra, dia lasa tsy miady tsony, fa tsy vitany hoe tsy miady, fa lasa mpihavana mihitsy. Zay le fiadanana. Engane io aminareo izy Paoly io fiadanana io. Raha vao mandray le fahasoavana nareo dia vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ka zay zany lazainy hoe nareo ne fahavalon'Andriamanitra nareo taloha e. Fa satria nareo mpanota dia fahavalon'Andriamanitra, fa noho le fahasoavana dia lasa manana fiadanana nareo zao, lasa manana afaka mihavana mifandray amin'Andriamanitra ianareo ankehitriny. Zay ny zavatra tiany Paoly ampitaina ao anatin'io teny hoe fiadanana io. Hitantsika tsara zay amin'ny Romanina 5:1 hoe koa satria efa nahamarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Averiko ihany, averiko foana ilay baiboly protestanta fantsiana fahenina ny amakiko azy. Noho izany mazava kokoa izy no le any aminareo. Aoka hanana fihavanana izy amin'ny baibolinareo, fa eto izy tena vokatra mihitsy. No hamarinina tamin'ny finoana, dikany hoe namarinina tamin'ny finoana dia zao hoe tsy nezaka nanatanteraka ny lalàna nareo, fa niny fotsiny dia lasa marina. Dia rehefa marina amin'ny finoana nareo dia manana fihavanana amin'Andriamanitra, lasa zanak'Andriamanitra amin'izay nareo amin'izao fotoana izao. Dia izay le tiany Paoly hananany reto olona reto amin'ny atao hoe fiadanana. Pe foana izy amin'ny teny frantsay, Irénée izy amin'ny teny grika, na ity. Ka eto Paoly zany hoe ny finoana ny nanamarinana anareo fa ny lalàna zany tsy manome fiadanana mihitsy zany. Voalohany ianao aloha mpanaovana azy miezaka mafy, tsy manome fiadanana. Faharoa ianao raha mba navita kely dia lasa mizesta, zany navita. Fa fahatelo ianao rehefa tsy mahavita dia manamelo tena indray, tena tsy vitako mihitsy le izy. Zany ny lalàna. Dia tiany Paoly apetraka zany hoe elao le lalàna iny, fa ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Manaraka Jesosy Kristy zao. Jesosy Kristy tompontsika no resahandray momba ny filazantsara. Le filazantsara zay resahan'i Paoly io tsy inona dia filazantsarany Kristy. Zay lazainy eo ry amin'ny 7:7 ihany. Izay tsy filazantsara akory, niala tamin'ilay nitoriko anareo izy dia nandray zavatra azy, fa nefa le niraisinareo tsy filazantsara akory, saingy misy manakorotana anareo ka ta hanova ny filazantsarany Kristy. Filazantsarany Kristy. Zay le filazantsara. Miresaka momba ny Jesosy Kristy le izy. Ka ny atao hoe filazantsara zany dia tsy fiezahana anao ny tsara. Tsy izany rery filazantsara. Tsika kristianina tena manana fisainana, ny olombelona rehetra moa, ny mpivavaka rehetra dia miezaka anao tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny filazantsara dia mifanohatra amin'izay hoe tsy mila miezaka tsony nareo fa ty le izy. Raha izy fotsiny io. Zay mihitsy le hoe filazantsara. Ny filazantsara dia vaovao mahafaly ho an'ny mpanota. Hoe aza miezaka tsony manao izay zavatra ampilay anareo fa tsy milay mihitsy nareo, tonga nareo dia milay ho azy fotsiny. Zay ny atao hoe filazantsara. Asa raha mba azontsika zany, lasa fiteny foana le filazantsara dia tsy hitantsika tsony le tsara ao anatiny. Vaovao mahafaly dia tsika tsy mety faly mihitsy fa dia mbola miezaka ihany e. Fafaka be, anao an'izao be, tsy manao an'izao e, tsy mahazo manao an'izao e. Tsy mbola ao anaty filazantsara tsika raha izany e. Fa io filazantsara io dia olona. Satria ny atao hoe filazantsara dia filazana olona anankiray izay nahatanteraka ny lalàna. Tsisy afa-tsy olona io ihany nahatanteraka ny lalàna rehetra teto ambonin'ny tany. Zay aza miezaka tsony ozy izy fa efa vita. Efa nisy nahatanteraka ny lalàna dia aza miezaka tsony nareo. Tsy vaovao mahafaly ve zany? Ary tsy vitan'izay. Fa raha tsy mahatanteraka an'io lalàna io nareo,
tanteraka indray no mitondra ny sazy ny lalàna satria zay manota dia fahafatesana ny tambony ota dia le Jesosy Kristy nahatanteraka lalàna indray no mitondra n'le sazy zay tokony hatra tamintsika. Zany ny atao hoe filazantsara. Asa raha azontsika zany fa haitsika loatra. Ny sasany moa zany dia lasa Matthieu, Marc, Luc, John zany filazantsara zany. Fa olona zany. Olona nahatanteraka ny lalàna kanefa olona nitondra ny sazy ny lalàna. Efa nisy nahavita zany dia ny ataontsika manaiky ny olona io fotsiny dia mialaka ao ambanin'ny olona io fotsiny. Zay fotsiny sisa nataontsika fa tsy mila miezaka amin'ny lalàna tsony. Zay le Jesosy Kristy. Dia zay le hira fa fihirantsika hoe Jesosy rery ihany ny filazantsara soa. Izy rery ihany olona zany filazantsara zany tompoko. Olona. Ka ilaitsika ny mahafantatra an'io olona io. Jerentsika ny lazan'i Paoly azy amin'ny fomba hafa. Romana 1:1-4. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy voantso apôstôly voatokana ho amin'ino ozy izy? Filazantsara an'Andriamanitra. Dia jereo tsara. Mianatra mamaky baiboly tsika. Voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra izay ndikan'izany dia zao. Io filazantsara io ozy izy dia efa nampilazainy meloa tamin'ny alalan'ny mpaminany tao amin'ny soratra masina. Zay zany nitoetra filazantsara voalohany efa ao anaty baiboly ray manontolo zany filazantsara zany. Faharoa, izany dika zany dia zany hoe izany filazantsara zany dia ny amin'ny zanany. Tanareo olona. Filazantsara dia olona, zanany. Izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo. Dika zany olombelona manana généalogie araka ny nofo. Ary mbola olona ihany koa fa io olona io dia naseho tamin'ny kero zanak'Andriamanitra araka ny fanahy masina tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Averintsika inona avy ny filazantsara resahan'ny Paoly eto? Voalohany dia efa voalazan'ny mpaminany tao amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao misoratra masina rehetra. Faharoa, miresaka ny Jesosy Kristy olombelona, zanaky Davida. Fahatelo, miresaka ny Jesosy Kristy Andriamanitra araka ny fanahy masina tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Dia rehefa mamaky baiboly tsika dia tsotra fotsiny. Ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra 3 points de suspension dia Jesosy Kristy tompontsika. Tanareo rehefa mamaky anitsika dia tsisy ahitatsika za zavatra zany. Zay ny atao hoe gasy mianatra mamaky baiboly. Ny filazantsara n'Andriamanitra ozy izy dia Jesosy Kristy tompontsika. Io Jesosy io no lazain'ny baiboly rehetra. Zay foana verineto. Io Jesosy io lay Andriamanitra, lay olombelona zanaky Davida, ary io Jesosy io lay Andriamanitra tsangana tamin'ny maty. Ny Korintianina voalohany 5:12-14 moa dia haitsika tsara hoe ampafantariko anareo raha lany filazantsara zay nitoriko taminareo sy niraisinareo sady orenanareo zay amonjenanareo koa. Raha tananareo tsara zay teny nitoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo. Averiko ampafantariko aminareo raha lany filazantsara. Dia lazainy fotsiny hoe atao inona io filazantsara io alohan'ny ilazany hoe inona io. Atao inona io voalohany? Ao moa hoe notoriko taminareo. Ao ve tsika? Faharoa, niraisinareo. Fahatelo, iorenanareo. Faefatra, amonjenanareo. Raha maninona? Raha tananareo tsara arak'izay nitoriko azy taminareo fa tsy niny foana ianareo. Inona amin'izay zany io filazantsara io? Natolotro anareo isan'ny voalohany indrindra lay niraisiko. Le toriko zany satria niraisiko aloha zay vao nitoriko. Dia zao, Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Tanareo olona fa maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Jesosy rery ihany no filazantsara soa. Zay ny tiany Paoly ampitaina ho aminareo ny fahasoavana sy fihedanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Fa mila nananareo zany garatianina zany Jesosy Kristy zany.
dia ny faefatra izay n'olotra ny tena noho ny fahotantsika tanareo mitovy amin'le voalazan'ny korintianina teo mba hanafahany atsika amin'izao vanim-potoana ratsy ankehitriny izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raitsika dia raisitsika indray le hoe izay nan'olotra ny tena noho ny fahotantsika tanareo zava-dehibe daholo zavatra voalaza rehetra ato zao efa vita ny Kristy izay zavatra nandrasana tamintsika nandrasana ka to lalàna ny olombelona fa tsisy nahatanteraka lalàna Jesosy Kristy irery ihany nahatanteraka an'izay faharoa ary rehefa tsy mahatanteraka lalàntsika dia tokony ho maty noho ny fahotantsika kanefa Jesosy Kristy nefa nahavita nitondra ny fahotantsika nanolotra ny tena no ny fahotantsika noho izany tsika dia tsy mila miezaka ntsony hanatanteraka lalàna fa efa vitan'i Jesosy zany fa vitany zany zay ny tsindry Paoly eto any Galatiana satria zareo dia miezaka hanatanteraka lalàna tsy mila miezaka ntsony tsika hanatanteraka lalàna ary tsy mila manao fanatitra noho ny ota ntsony tsika satria efa nanatitra ny tena noho ny fahotantsika Jesosy Kristy lalàna daholo miresaka mitaka an'ireo tsy mila an'izany ntsony isika ny anankiray eto atao hoe filazantsara tompoko tsy maty mba hahatonga anao voavonjy izy azotsika ve ny fahasamihafan'izany fa maty mba hamonjy anao ny hoe maty hatonga antsika ho voavonjy dia maty izy fa tsy maintsy manao zavatra ianao aloha zay voavonjy fa maty hamonjy antsika izy maty hamonjy antsika izy ka na ny fomba ndraisantsika an'io ary le finoana ndraisantsika an'io famonjena io ary mbola avy amin'ny ihany koa betsaka ny kristianina tsy mahazo an'izany zavatra lazaiko izany ary mbola tsy azonareo la izy mba tonareo tsy tezitra amiko fa tezitra amiko foana ny olona rehefa hatran'io dia hitantsika hoe izy nitoy fa maninona ny olona ny tezitra amiko satria maty le mahisika atsika dia tsy manana liberté mihitsy ve zany zay ato amin'ny Galatiana tsika mahita an'izany fahafahany zany roboka zany zay ny dikany olona zay koa hoe tsy maty hatonga anao voavonjy izy fa maty hamonjy atsika dia ny ataontsika dia mandray fotsiny an'le izy amin'ny finoana fa zay mino ihany ny voavonjy fa le finoana dia mbola avy amin'Andriamanitra ihany koa fa nyresantsika tsisy ninina azotsika atao zany satria tsika dia ratsy mpanota foana dia nidikan'izany famonjena tsy azonao ampiana ninina tsy azonao analana ninina ntsony fa efa feno ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana mila azontsika izay fa tsy hoe tsy maintsy mbola piko an'ity izy dia ny Galatiana moa zany dia tsy maintsy mbola piko fanatanterahana lalàna le izy dia izay mihitsy nitoery Paoly eto Jesosy Kristy efa nanolotra ny tena noho ny fahotantsika fa manaraka anafahany atsika amin'izao vanim-potoana ratsy ankehitriny izao ity koa reto ny atao hoe famonjena izao ry zareo ny atao hoe fahasoavana ny atao hoe filazantsara ny filazantsara dia tsy biemaka ny an-danitra fotsiny zay fa nandray Jesosy manana an Jesosy tsy maintsy ho any an-danitra dia aprimiko tsara aloha sao dia very iny ka raha maty dia tsisy bie dia tsy tonga any an-danitra tehiriziko tsara mihitsy Jesosy io fa amin'ny fiainako maha kristianina dia za ihany mila miezaka fa tsisy ilako an'izany Jesosy zany ntsony tsy izany ny filazantsara tsy mbola tsara izy raha izany mbola tsy tsara zany tsy biemaka ny tany an-danitra fotsiny io fa voalohany izy manavitra antsika amin'ny fahaverezana iny le voalaza teo mpanota lasa voavonjy bienaka any amin'ny afo be ny soloana bienaka ny an-danitra fa tsy zay ihany dia eto aloha ohatra ny andevo vidiana dia omena fahafahana ny andevo zay ny le tsy azontsika
satria tsisy andevo tsony am'izao ary na misy andevo raha dia tsy tiany atao hoe andevo dia tsisy andevo zany fa zao ny zavatra nisy tamin'ny fiaina tamin'ny andro Paoly ary nazava be tamin'ny olona tamin'izany le izy fa am'izao izy ny andevo zany tompo dia tsy manana safidy ninona ataon'le tompony dia iny foana ny ataony ka tsika andevo niota dia zay asain'ny ota ataontsika ny ataontsika fa nisy olona anankiray nividy antsika mba hahafahany iny andevo iny miala amin'ny tompony io dia tsy maintsy fidiny iny dia pehena ny priany iny andevo iny dia lasanao le izy dia zany nataon'i Jesosy Kristy atsika nanolotra ny tenany izy noho ny fahotantsika ny peheny ny pri atsika ny viditsika dia lasa nazy tsika dia rehefa nazy tsika dia tsy andevo tsony fa lasa zanaka azonareo hoe le fahatsarany le filazantsara lasa zanaka dia lasa tsy voatery tsony tsika zany le patron ve filaza zany le tompontsika taloha zany tsy afaka mibaiko atsika tsony satria tsika efa voavidy fa tsika zao efa anty fa tsisy andevo nanao an'izany hoe 1 milliard ny vidiko dia ozy amin'le patronko hoe eny vidinao 1 milliard fa ty mba misy 500 patron mba nampio an'le 1 milliard anao any dia izy amin'ny patron anaiky zany zay 500 anao iny dika inona tsisy dikany efa zany tadiavintsika atao foana amin'Andriamanitra ka zay zany nanavitra atsika Jesosy Kristy anafaka atsika fa faharoa manova ny toetra atsika ihany koa izy zay le filazantsara manova ianao zany le tarola le mpanao foana le zavatra tadiavin'le tomponao io lay fahotana dia rehefa afaka ao ianao tsy andevo nintsony dia tsy manao anintsony ianao inonao ve zany mety inonao zany fa tsy ninonao zany tamin'ny adiny ray teo aloha teo fa neverinao foana hoe ny nataony dia manome be fotsiny fa ny elanao amin'ny fahotana dia tsy maintsy miezaka manatanteraka lalàna ianao zay vao tsy manao an'io fa ny famonjen'i Jesosy Kristy tompoko dia sady namonjy atsika nanome be enaka any an-danitra no nanovantsika tsy ho andevo ny ota intsony nanafaka atsika amin'izao vanim-potoana ratsy zao amin'ny fiteniny amin'ny baibolinareo izy dia hoe tsy manao toy ny mpiarabelona ratsy fanahy-tsony sika tsy manao ohatr'ireny tsony sika satria efa afaka efa tsy eo tsony bon raha afaka aloha reo efaka azo misy mbola tsy afaka fa le afaka nyresahany eto dia afaka amin'izay mihitsy ianao tsy mila miezaka tsony ianao fa efa ao ianao fa ao anatiny le mpiarabelona ratsy fanahy ty dia velona amin'ny fahotana dia tsika koa taloha velona tamin'ny fahotana velona amin'ny fahotana izy dia miezaka manaraka amin'ny fomba mpivavahana fotsiny zay ny ataon'io mpiarabelona ratsy fanahy io fa tsika efa afaka amin'io efa nafahana tamin'io zay ny nahafatesan'i Jesosy Kristy ho anao tsy manao fanao ny rentsony raha tsy zany tsy isy dika ny nahafatesany matimaty fotsiny le ry filaza tsara na vaovao mahafaly dia za aloha dia faly ry zareo faly mihitsy ena ataony tompo faly ny anarako fa tena faly satria zany nataon'ny tompo anahy zay koa ny teneny ao Petera voalohany toko voalohany 9:7 sy 7:20 fantatrareo fa tsy tamin'ny zavatra mety ho simba na vola fotsy na volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay nilovainareo tamin'ny razanareo tanareo navotana amin'io fitondran-tena adala io tsika tsy hanao an'itsony tsy resaka vola nanavotana antsika tamin'io tsy resaka volamena zany ary ny farany mateza indrindra dia lafo indrindra fa ahoana ozy izy Petera mety ho simba ihany reny vola fotsy sy volamena reny fa sarobidy ny nanavotana anao dia ninona ny raha sarobidy raha sozy izy ny anareo fa ty izy mipetraka tsara raha sarobidin'ny Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilena ary tsy misy
petipetina milay izany lafa dia manitsika mbola miaina ohatra ny andevy ihany ao ny le olany satria tsy fatatsika ny soratra masina tsy fatatsika ny lazain'ny tenin'Andriamanitra tsy fatatsika akory ny atao hoe filazantsara manaraka araka ny sitrapon'Andriamanitra raitsika ataoko aingana be eo fa tiako le ao afaty atsy ho atsy tsika mantsy mihevitra foana hoe avy amintsika ny famonjena tsy atompoko sitrapon'Andriamanitra zany no mahavovonjy atsika dia sitrapon'Andriamanitra fa tsy avy amintsika Jaona voalohany toko voalohany andiny Jaona toko voalohany azafady Jaona toko voalohany andiny 12 sy 13 aitsika tsara ny 12 iza mahay 13 ao ary zay rehetra dia zay mininy dia ireo zay tsy haitsika io va mahakamo mahakamo tsy mahafaly io tsy mahafaly tsika fa mahafaly ny filazantsara zay rehetra nandray azy dia nomeny ro tonga zanak'Andriamanitra dia zay mininy anarany ao zay le mahavovonjy atsika dia tsy indriny tsara izy ireo dia ireo zay tsy nateraky ny ra midikany hoe nateraky ny ra dia hoe tsy hoe dadanay kristiana dia kristiana koa tsy hoe dadanay zanak'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra fa raha zanak'Andriamanitra dadanay dia zafikely ny aza any fa tsy zanany kanefa Andriamanitra tsy manan-jafikely tsy izy aza any zay io nateraky ny raha io na ny sitrapony nofo tsy sitrapoko na tonga na ho teraka re olona nisy ny fidy ve nareo hoe atao venio ny dadanao sy mamanao ny fidy an'izany ve anao iza ny fidy an'izany raha mba mifidy ngamba tsy alao mba zanaka filopirenena filopirenena ny teneniko fa tsy le nieritreretinareo fa tsisy mifidy tsisy tsy sitrapony nofo tsy sitraponao mihitsy na tonga anao zanak'Andriamanitra na ny sitrapon'ny olona tiako tsy sitrapony le mpitoro filazantsara aminao ka izesy ta le mpitoro filazantsara hoe za efa nakonverti olona fa 50 firenenlahy fa izy ianao nga ny olona mpiterahany rasazy nga zanany daholy zany fa inona io olona io izy zanak'Andriamanitra izy satria naninona naterak'Andriamanitra mba azontsika ve zany hoe Andriamanitra mihitsy niteraka anao inona ny safidinao nataonao an'izany nisy eny date anniversaire moa am'izao efa fidina fa ny ray aman-dreny no mifity fa mbola tsy hainao koa ary ataovy amin'izao anteraka tsisy dia ohatr'izay koa ny tena ny ara-panahy tsy miankina aminao zany fa sitrapon'Andriamanitra Efesiana toko voalohany 1:12 tao amiko ny nandraisantsika ny anjara lova tao amin'ny Kristy zany ny anjara lovantsika dia isika izay nitendrena mialoha araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny sitraky ny fony zay tiany ihany io dia jereo tsara io zany tsika lasa nahazo ny anjara lovantsika zanak'Andriamanitra mpiara-mandova amin'ny Kristy dia isika izay nitendrena mialoha tsy adikako teny vazaty fa raha vadikako teny vazaty dia tonga dia tezitra amiko nareo araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka izay sitraky ny fony tanareo mahatonga anao mahazo famonjena dia araka ny sitrapon'Andriamanitra avy aminy daholo ny zavatra rehetrarehetra tsisy avy aminao na kely azy ataoko amin'ny DM izy fa tsy ataoko amin'ny teny frantsay any an-trano nareo mijery raha ohatra ka te hijery hoe inona loatra zao teneny faly zao tafaray amin'ny Kristy zay ka tonga anjara lovan'Andriamanitra satria natokany raha teo zahay tena natokany mihitsy fa izany ny fandaharan'ilay manao ny zavatra rehetra arak'izay ny kasain'ny sitrapony
ny amonjy anay ny azahoanay anjara lovan'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra ny famonjenantsika. Fa inona ny anton'izany rehetrarehetra zany? Ho azy eny ny voninahitra mandrakizay amen. Ny tanjon'izany rehetrarehetra zany dia mba tsy hahatonga antsika hizesta. Tsy afaka mizesta tsika, ary io le matezitra atsika satria tsy afaka mizesta. Dia tsy hanao ninina mihitsy zany, dia tsisy anjarany mihitsy zany, dia tsisy safidy mihitsy zany. Zay filazany tsara, mena fotsiny ianao dia nahazo. Za faly satria nahazo e. Fa za tsy menomenao hoe fa maninona ny menao fotsiny. Dia inona za mba anjarako? Tsy afaka mireharehtsontsika, tsy afaka mizesta. Fa n'Andriamanitra rery voninahitra. Fa nayntsika mantsy dia ohatr'izao. Za zany taloha ohatr'izao dia avy eo azany nanao an'izao dia avy eo azany zao dia avy eo azany nandray an' Jesosy dia lasa niova be azany dia lasa mivavaka be azao dia milay be azany ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Fa tena iza mahazo voninahitra amin'izany? Iza mahazo voninahitra amin'izany? Zany tena rôle atao anatin'ilay izy dia faranako an'izay. Fa ity tsy zany mihitsy, izy daholo nanao ny rehetrarehetra, matoa anazy rery ihany ny voninahitra. Zay ny elona zay ny Efesiana 2:4-5 avakitsika teo hoe fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo izany fahasoavana izany, tsy avy aminareo izany famonjena izany, tsy avy aminareo izany finoana izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa manjary mizesta nareo. Tsy mahazo mizesta nareo. Dia nitoy an'ilay teo ilay Efesiana 2:1-10 teo. Raha toizatsika, tao amiko ny nandresantsika ny anjara lovantsika dia isika izay nitendrena mialoha araka ny fiasan'izay mahefa ny zavatra rehetra, araka ny sitraky ny fony. Mba ho inona? Mba ho fiderana ny voninahiny isika izay manana fahinantenana ao amin'ny Kristy. Ho anazy ihany ny voninahitra, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tsy misy ataontsika havonjy antsika, tsisy ninina nataontsika mihitsy. Fa na ny finoana izay nandraisantsika famonjena raha avy amin'Andriamanitra izany. Efa vitan'i Jesosy Kristy daholo ny zavatra rehetra satria anazy ny voninahitra. Dia vokatra izay dia izao lazain'i Paoly. Mbola io ne mandrafitra n'ilay izy rehetra fa rehefa avetsika maky fotsiny sisy fa tapitra izy, tapitra ny anina fa maky amin'izay tsika fampidirana. Galatiana 2:9-12 dia izay ny lazaiko. Fa ampiko dia sanatria raha misy ataoko rehareha afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany nahavoambon'izao tontolo izao raha ny ampiko ary nahavoamboarany amin'izao tontolo izao. Izy ny nahavita ny zavatra rehetra. Dia ho anazy ihany ny voninahitra. Dia izy ihany ny zay sitiavana. Fa raha za dia tsinitsinina. Zay zavatra tiany Paoly ampitaina amin'ny Galatiana ray manontolo sy tiany ampitaina amintsika fa tsy fiarabana apôstôlika fotsiny. Dia toy izantsika ilay mandrakizay. Jereo ny ety fa efa nataontsika foana ity fa averiko foana ity satria ity koa edivan'ny olona foana amin'ity. Apokalipsy 4:7-7 iza ny mena voninahitra rehefa ny an-danitra. Dia misy mizesta be satria manompo be, niezaka be tsy dia ety ambony tany dia mieritreritra izy fa rehefa tonga ny an-danitra hono izy dia izy saro-boninahitra mavesatra be, tsy maintsy lolo avy mandrakizay. Tsara ve zany? Fa tsy maninona fa mizesta izy. Na ny sasany hoe manana vila amin'ilay be hono izy rehefa any an-danitra tsisy masoandro tsony dia ataonao inona moa vila? Ny voninahitran'Andriamanitra ny any dia rovanao ny voninahitran'Andriamanitra. Be loatra ny voninahitran'Andriamanitra tsy dia mila dia takonako vila. Fa jereo ny zavatra mitranga iza ny mahazo voninahitra rehefa ny an-danitra. Isaky ny manome voninahitra sy aja ary fisaorana n'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay ny zava-mananaina. Dia miankohaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny olona 420 ka mivavaka amin'izay velona mandrakizay ary manina ozy izy? Zay sy tiavo tsara e.
manipy ny satrobonany eo an'lohan'ny sedra fiandrianana sady miteny hoe fa misy olona miandro mantsy rehefa tonga any hoe enao kosa sary mpanompon'Andriamanitra lehibe dia mena daholo ny titre rehetra docteur na bishop na pasteur sy rehetra rehetra fa iza ihany le omena voninahitra rehefa any ianao tomponay sy Andriamanitra no mendrika andray ny voninahitra sy ny azy ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy sy nahary azy Andriamanitra ihany no mendrika fa tsisy mpanompon'Andriamanitra mendrika zany tonga any eny tonga any daholo fa tsy ianao no mendrika tsy mena voninahitra zany ianao lery kosa milay be fa ngeza be ny trano lery trano atao inona ary fa namanana renao dia mbola tsipinao amin'Andriamanitra ihany hoe izy ihany mendrika fa tsy iny Andriamanitra nahary fa mitoko vadimy koa dia mbola ohatr'izay ihany 9 ka hatramin'ny 10 ary rehefa nandray ny boky izy dia nekohaka teo an'lohan'ny zanak'ondry sy zava-mananaina 4 ary ny lolona 420 ary samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra izy dia nivavaka ataon'ny olona masina zany ny hira tononkalo vaovao izy hoe ianao ry zanak'ondry ianao no mendrika andray ny boky sy amanotombo-kasehana satria voavono ianao ary ny rahanao no nanavotanao olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra tsika ireo ary anjaka ambonin'ny tany izy Andriamanitra ihany no mendrika omena voninahitra fitiniko le izy inona natao hoe filazantsara ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjeny izay rehetra mino herin'Andriamanitra ho famonjeny izay rehetra mino Romana 1:12 fa raha verenantsika ny fiarabana apôstôlika nataon'i Paoly teo any Galatiana dia tsotra ny lazaina voalohany ny fahasoavana ny anton'ny famonjena fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika famonjenantsika fahasoavana zany faharoa inona le faharoa teo ny fiadanana ny vokatry ny famonjena rehefa voavonjitsika dia lasa manana fihavanana amin'Andriamanitra fatelo Jesosy Kristy no ivon'ny famonjena satria izy nanao ny zavatra rehetra io ny fony famonjena rehefa tsy ao io dia tsisy famonjena zany manaraka izay natolotra noho ny fahotantsika zany hoe Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ny fahafatesany sy ny fitsanganany no fomba nentina namonjena antsika fa vitany daholo ny zavatra rehetra dia tsika mandray fotsiny an'ilay famonjena manaraka anafahana ny fanafahana no azo avy amin'ny famonjena afaka amin'ny faharatsiana afaka amin'ny ratsy tsy miezaka amin'izany tsony fa afaka antany ianao rehefa avy eo mbola tsy afaka ary faly fa mbola misy tavela kely zarina indray mbola manota ndao fa vakitsika Galatiana rehefa avy eo fa efa afaka aloha ianao mila fantatrao zay fa afaka manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny loharan'ny famonjena avany io avany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny nahavoavonjy ary farany ny voninahitra no tanjon'ny famonjena dia anomezana voninahitra an'Andriamanitra noho izany ny filazantsara tsy mila pina tsy mila nalana tsony na kely ary satria zay ny tenen'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy dia ahoana ozy izy